mangetaheta ambony lakana, velomy ny ary mampionona sy nanja. Miaraka amin'ny Ralala, Nofy ary Christophe Rabearmanana. Mandray feo sy manatontosa. Nanja Razafindrakoto. Mandrindrara teknika. Aro. Dada ô! Lavrary maninona vao maraina eo ambaravarana eo ndry? Tsy efa ora fisakafoana ndry maraina izao? Bonjour mademoiselle tanteraka. Bonjour ndry. Misy zavatra tiako aseho an'i dada izay nataoko tany am-pianarana omaly. Ka indry tsara nefa rehefa alohan'ny andehanana mission ohatran'izao dadanareo dia hopotitra ny finday foana miresaka amin'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny any ivelany. Ndala misakafo sao tareo ndry. Aiko angefa feno dia feno foana ny fandaharam-potoanany saingy tiako vakiana aminy ity tononkalo ity fa misoratako azy. Izay sy dada raha teo koa efa elany tsy niresaka. Tezerana eo nge ndry raha mikiry andondony eo foana ndala aloha misakafo dia mandeha mianatra. Mety fa omeko anazy iny. Tena omeny mademoiselle tanteraka azy Eno andraso ataoko anaty valopy kely mihitsy avy eo amin'izay liana kokoa izy dia jereny aingana. Ty ary dia bisou dada hoe dia mba antso lavrary hoe raha vantany voavaky ilay tononkalo. Vao raiko izay kineny Bonne journée mademoiselle tanteraka. Ilay onja. Bonne journée koa ndry. Mampalahelo mihitsy ny zaza iny. Aizako anarany ihany mba miray trano amin'ireny nefa ilaka rendez-vous mihitsy vao mba mahazo minitra kely iresahana aminy. Ny azy dia asa, mission, antso taroby. Any ka nantsikinjana ny vavy sy ny fidoboko ny fony aza mahavahiny tanteraka azy. Ndry ny ovabe ianao ry fanaika. Hitako mbola tsy tola ao aminao ny nahafatesany kasaina vadinao. Fito taona lasy izay. Sika rehetra samy maratra na zanamany akaiky aza. Saingy navoky ikarakarana ny lavrary ny atandrako noho ny fitiavako anao sy ny finamanana namatotra anaizy kasaina. Aleo aloha aka valopy any ambony aso tsy tsaroka eo indray ity ka tsota vita ny afatry lavrary. Mety hoe elaela vao tafaverina tanteraka. Vao naray antso teo fa misy olana ny famatsiana herinaratra any amin'ilay toby famokarana any Afrique du Sud. Tsy maintsy mandalo any rehefa avy mamonjy ilay conférence any Dubai. Ka kiniko feno aminao toy ny mahazatra lavrary. Fanaika, sao dia tokony asiana congé kely aloha any asa dia manokana fotoana ho an'ny lavrary ianao Impiry ary amin'ny teny aminao fa tsy misy mahasolo any asako. Ary za dia za ihany no tiako anara-maso akaiky ny filiale rehetra. Oviana zao no hitanao farany lavrary. Mba fantatrao hoe kilasy fahafiry izy. Mety hainao hoe kilasy fahamaranana fa na ny sokajy misy azy aza azoko antoka fa tsy hainao akory. Iza ny anaran'ny professeur titulaire an'zareo? Anomboka indray ianao ry tanteraka. Ka tsy efa izany rehetra izany ve moa no antom-pisianao amin'ny fiainanay Sa ianao miasa tsy mandray karama ny mampimenimena anao? Toko azonao daholo anefa izay ilainao rehetra. Tsy niterena fa atsitrapo tokoa ny karakarako an'ny lavrary ry fanaika. Ary tsy andraisako karama na dia kely azy izany. Saingy efa mahatsiaro saina izy no nandao antsika ka saina. Sika raha teo tsy miaraka, dikan'izay fatany fa tsy reniny Pitaiza toy ny pitaiza rehetra no andraisany misy banga aho tokony fenonao izay ray niteraka azy. Kinona nefa izao ny olany. Misy tsy ampy angany zavatra ilaina any am-pianarana sa te hanao fialamboly vaovao nareo. Izany anie nanomezako anao an'iny carte bancaire iny azonao akana izay rehetra ilainao sy izay ilaina iny rehefa tsy eto ange Aloha loatra sady mety efa matetika angamba ny teny ka ohatrany hoe diso. Taravao leto fa antsoiny assistantko raha tena misy zavatra makabe miankina manaina. Saika adiniko. Nandondona vao maraina teo ambaravarany efitranonao teo lavrary. Dia tiany tiany hovakiana taminao. Apetrao amboroko fotsiny fa rehefa miverina jereko. Soavaty dia tongava soa ary ianao saintsainy ihany ny zavatra nilazaiko anao.
tsy miditra tsy indray fa mijaridina eo ambaravarana fotsiny. Hitako ny fiaran'ny dada vao lasa vao eo. Izy nivoaka moa ny fiarany tondra neditra. Nivoaka avy hatrany asaika anao bizo kely fotsiny fa tsy nety nijanona izy. Ka sotara volona ki izy ao fa efa nampitaiko taminy anie ilay zavatra nafarandry. Ohatran'ny hoe nahita nivoaka mihitsy ny toa vao maika nampakarany fitaratra hikatona sady nirifatra mafy. Aiza koa kia maika be ho izy sao dia tara volona. Dia ndao midira fa aza mijajirika eo fotsiny. Ato antranontsika nanao gote sa hivoaka kely? Ka toa tsy te hihinana mademoiselle tanteraka. Aleo hitsotsotra kely ao amin'ny efitranoko fotsiny aloha. Mafy be nga ny EPS androany. Tsy androany nareo ilay hoe nitsapa-terainy teny Alarobia? Ie, teny izay teo. Me mafimafy kely ho nikotrana fa efa manakaiky ny shim baka. Andana ary makaina kely fa tamy avy eo manatitra gote ho andry. Mila tohanana io vatany io. Eny ary. Mademoiselle tanteraka toa tiako be itsy kiraro itsy. Ndao hoe hitrao. Ndao ary. Zandra teo aneny alehantsika ty. Mila atao amin'izay tindry mihitsy ny akanjo sy ny kiraro anaovandreo EPS. Rehefa nolazain'ny mademoiselle tanteraka ny assistant any dada nga hoe amin'ny herinandro ambony shim bakako. Efa niteneniko azy akia. Saingy toy ny mahazatra dia mbola tsy nahazo valiteny indray. Nefa nafarana mihitsy ange izay tany am-pianarana hoe mba misy ray aman-dreny manaraka hono. Ao fa hiverina iantso ny assistantny avy eo Zaho koa moa raha rano tsy antso azy. Izy anefa tsy mba miantso akory. Dia zara raha hitako indray mandeha isam-bolana. Mino aho fa efa nampidiriny anaty fandaharam-potoana izay fa andrama aloha ilay kiraro fa efa inetin'ilay mpivarotra iny ny pointure 37 Eny ary. Andraso hipetraka etsy hanandrana azy. Hoay, amin'ny herinandro ambony koa kely école départ ho any am-pianarana. Efa naheno dada? Efa nafarako ny assistant koa izay fa mety misy fivoriana tsy azo ahemotra hono izy amin'io. Dia mademoiselle tanteraka indray izany no makaniko. Toy ny mahazatra. Sety tokan'ity izy. Zaho nefa tsy maharesy lahatra mifanaika hanokana fotoana ho azy akory. Manendrika be ilay kiraro. Mitsangana hoe jereko. Tiako kely koa sady mampahazo aina tsara entina mihazakazaka. Fa andraso andramako koa itsy iray itsy. Sady mafy kely amin'ilay tindry mihitsy io. Pointure 37 amin'izy anie azafady. Afaka ilazan'ny mademoiselle tanteraka meloa ve dada mba ho eo amin'ny aniverserako? Haiko hoe mbola afaka 2 volana fa amin'izay mba amboariny meloa ny fandaharam-potoanany. Dia atao ohatrany ahoana aloha fetindry amin'ity. Toa tsy te hanasa ny mpiara-mianatra toy isan-taona amin'ity ka. Tiako raha mba entin'ny dada manao randonnée toy ilay fanaony niaraka tamin'ny taloha fotsiny. Mba teneno azy izany mademoiselle tanteraka. Tsy mila ninina ankoatr'izay hoe lavorary amin'izao 29 taonan'izao. Fa ilazako aky izy Zany Tiako hiverina any mandraka izay amin'ity. Tiany neny be mantsy ihany. Dia nankany foana izay tamin'izaho mbola kely. Efa nisy fotoana tokoa izay sy ny namanay maromaro nakany. Fo mbola toa saina renindry. Zaho malahelo any dada Toa miray trano izay nefa tsy mifankafantatra akory. Zara fa mihaona, zara fa miresaka. Ny matetika aza ny taroby fotsiny. Izay ary le fanahiko. Mahatsiaro banga loatra ity zasy ity. Indry fa tsy mora izany mitantana orinasa lehibe misandrahaka maneran-tany izany. Andramindray aloha ity kiraro anankiray ity fa efa pointure 37 men'ilay mpivarotra ity. Andraso ary. Mba nandefa mesazy kely miankoraze aza tsy nataony, tsy niantso akory. Iforovolana izay mianaka izay tsy niona. Matetika miaritory foana hoe mba hahita azy mirava dia resitory eo amin'ny salon. Mademoiselle tanteraka koa amin'izany dia miara-miaritra amiko nefa tsy mba tafaresaka mihitsy izay izy dada.
Fa so ihany mademoiselle tanteraka eo foana ho aho. Norakoraka be foana izy teo nakahery aho. Aleo aloha hisotro rano kely dia hitsangana eto amin'izay hamonjy azy any anaty fiara. Maty aho! Izany raha tsy mipitika hatramin'ny tavoahangy nisy rano tetỳ an-tanako. Mba mijery lalana sipa. Sady izin'ilay 800 metra kely teo dia tsy mahita lalana intsony. Lasa aiza ny solomasoko teo? Izaho ange tsy mahita mihitsy vao tsy misy an'iny e. Tena kalmy alary fanapirana so angatahany olona Tomasy eto ah. Rito koa fa andraso alaika e. Tika miala tsiny fa nitakary ny namako resaka koa dia tsy nijery tsara dia voadonako ndre. Misaotra. Ao fa apiako ndry hitsangana e. Dia tiako ny rano. Azafady ah. Dia mitsikitsiky fotsiny izy. Ohatran'ireny sipa intelo be ireny ty paozy miaraka amin'ilay solomaso ah. Ary lahy tsy naninona? Anka. Nanahoana ny zimma tao? Ay, anala baka koa elahy. Sa ohatran'ny efa razoko ny be anga ny fahitandry amin'ny bandy. Anka, mba fanontaniana fotsiny iny. Tsy nanino indray ilay nijery teo? Tsy naninona ka. Oe, tonga ny baka fa ilozako aloha elahy. Masto? Sire. Katikatra no mijery kala. Tena zanaka depty. Na ny anarany aza tsy fantako akory dia isan'ny lasa sady. Eny e. Aleo andeha hody fa mbola lafim-podiana. Ny tena raha teo tsy misy katikatra hitsy. Raha tsy hoe mpanao kidnapping nga. Tsara kely ny tsikiny. Sady nanampy aniarina izy ny tsy nitsahatra nanao azafady foana. Mba iza reny. Lavrary ah? Lavrary? Oay, efa ela be anga mademoiselle tanteraka ny teo ambaravarana teo. Varim-bariana? Efa ela kely ah? Dia inona hono eky malasamborina be andry ohatran'io ah? Sendra nisy zavatra nandalo tao an-tsaiko fotsiny ka. Ny antso teo ilay mpampianatra andry aty an-trano fa taratara kely hono izy fa marary ny zanany. Afaka manao zavatra hafa aloha izany ndry mandra-patongany. Lavrary? Hoe maninona? Tsy miaino mihitsy ndry. Taratara kely ho avy tonga eo monsieur Fanampy fa mbola hitondra ny zanany any amin'ny dokotera. Izany izao ny dadan'ny olona mahavita mihira kely amin'ny asany mihitsy mba hikarakara ny sombiny eny salama. Mba himpiry dada mba nijanona niaraka tamiko rehefa sendra narary aho. Ny taoriana fatesan'ny eny aloha tsy nisy na indray mandeha aza fa mademoiselle tanteraka foana ny eto anilako. Izay indray ndry. Be asa be hoa izy fa aza omena tsiny. Inay aho mba iray amin'ireo mpiasa ny dada mifanerasera amin'ny isan'andro. Na tsy resaka foana aza angamba mba mety hahafaly aina hitantsika ny isaky ny miditra birao. Ishi, ndry koa dia mahita lazaina ka? Jereo izao ilay assistant an'ino miresaka amin'ny foana manaraka any amin'izay rehetra lehany. Ka asany aneky izany. Ary inona aloha nahavariana be teo e? Mieritreritra an'iza? Izahoana koa. Jerera tsy mitsiko azy ndry voalasany aminy ilay resakako. Tsy fantatro akory aza angery mademoiselle tanteraka ny anarany. Tindry tantaraina amiko. Hita mademoiselle tanteraka tamin'ilay avy nanao EPS tena larobia iny dia nisy ankizy lazainy fandona tamiko. Hanala baka koa izy. Ny anjera moa dia mipitika hatramin'ny solomasoko. Nanampy aniarina izy sady tsy nitsahatra nanao azafady. Mahafatifaty kely izy. Kely fotsiny.
dia lasa menamena be hony izy so. Mademoiselle tanteraka koa. Dia izao nefa raha tian'ny fiainana mbola eorinareo dia tafiara-dalana eny foana, fa aza eritreretina be aloha fa mifanadinana atao tsara, efa akaiky mibaka mantsy Ena mademoiselle tanteraka. Tonga ihany ty fotoam-panadinana. So fa efa nijery salina melo izay sy mademoiselle tanteraka dia tsy nikoronibaka be intsony androany. Toa efa hanomboka ny fiantsoananarana fa efa mivombonina malona ny varavarana reto mpiambina. Zany raha mba tonga indray dada. Eny efa mahazatra iny saingy malahelo ihany aho hoe ny ankizy ohatran'ny ray aman-dreniny daholo. Encouragement etsy, fanavatra farany ero. Aleo aloha ianona amin'izay ny anarana fa manomboka mianto zareo. Akoto malala finoana lavrary. Ay lety tsy le sipasinao voatonako tery alarym-piviny. Finoana lavrary zany ny anarany. Denkala faniditra moramora. FM 103.4 tonga dia amin'ilay qualité sady mafana tsara ery. Ny kiraro koa dia ronika farandrony. Sao dia mba se raso ketrehana ihany ary ty. Atrona fitiavana fanaperina. Zaza Hoay, fitiavana fanaperana. Ilay tovolanan-dola tena larobe iny. Ny lava kely fotsy ny volony fa tena izy io. Sady tomakaty amiko. Varena be tatidindrivy sady azafady ihany aloha hidirako etsy fa eo manko ny toerako Tsaroko tsara ka le tamin'ny gym baka. Mbola baonina be mémoire ny kay. Fanaperana aloha ny anarako Miala vorary. Faly mahafantatra sy miona amin'ny fanaperana indray. Tiako be ny anaranao. Tena ohatra mamaky boky disipty miresaka. Mety mahay be ho aty. Ka inona fa avitra ihany la raha ohatra ka koko be kala. Raha naika anoroko moa zany. Faly mahafantatra koa ny bandy so dia mba za mihitsy ary ny kifendry fa tsy ny anarako fotsiny. Dia vazivazy. Sady tsika ny mba misy jerena ihany fandry koa tsy ratsy Zany haingo. misaotra. Oay, manome toromarika reto mpiambina fa tokony aterina amin'izay ny kitabintsika. Rehefa mirava indray miresaka. Aiza mba sikompirazy ihany rangaha rehefa avy eo anipa ny pazo papa ihany ny bandy raha sendra mijabaka. Ka sery samihafa angetsika mino aho fa izay no mahatonga antsika nampiarahana mipetraka. Za sery de ay tsofindry fotsiny zany no materanay sery ako. Batabata indry io fasira amin'izany be dia amin'izany fa aleo aloha anatitra kitapo dia tsy miresaka intsony raha tsy rehefa mirava indraika. matoky andriny tary mba mifampiandry zany rehefa mirava Eny ary bon courage lahy. sirasire diko. Ary fananino indriny ny lona be tao nefa efa betsaka ny série D mivoaka Ka mba nanao afa-po tsara vao nanatitra taratasy mpanadinana ako. Sady nanoro an'lahy angeny tsy nahavitako melony ahy Tena merci marina rangaha tamin'izay efatra andro izay tsapako nakarisika be indriny nanoro afoana. Nataranja inona zany nataranja inona. Sady toa haindry daholo izay nitranga teo
Mbola tsy nilazaiko an'la tokoa moa fa za nge nakabaka série A io na tamin'ny classe de première mba teo bibaka tsinona dia manala an'ilay safidiko voalohany amin'izay rehefa kilasy famaranana tsinona izany fa ny série D teo mpitsabo mantsy Tena manao ndrika. fa atao voalohany sady farany ireny fanaperana mbola manenjika foana ny eritreritro hoe za dia navita nanao ny devoir anao rehetra sady raha tratra teo koa ny tena loza. Dia ho taramiko eo moko. Vakiana fotsiny ty dia manao izay teneniko. Inoko mbola betsaka izany zavatra tokony ho azoko any amin'ny faleoanao eo. Miaraka amiko aloha tsy misy tratra izany sady ngamondry ny fraude ka mba nanampy bandy akamata anaty krizy lalina fotsiny. Fifanampiana amin'ny fiainana dia tazomotsy ambaratelontsika sela mandrakizay indra mety Manome toky andria fa tsy ilazan'izany amin'iza na amin'iza. Izany io indray lefintsika ny mafatifaty kely. Itsiki kely dia efa variana sady miboramena be sahady. Lavrary Lavrary Ahoana? Fa inona ho amin'ny mahavariana be andria Ka dia ahoana ihany le andehana lazy araka amin'ny bandy akama. Misy pakoa amin'ny fahazamana complet en soldat. Ka ahoana andendry? ka ny olana izao mbola tsy nera tamin'ny mademoiselle tanteraka ho avy itsena izy rehefa avy eo raha tsy efa ivelan'ny vavahady eo. Fa mamanareo nga izy iny sa garde des corps mihitsy? Za kosa moa fa mpitaiza fony fahakely izy rehefa matiny eny dia niara-mipetraka taminay sy daty izy mikarakara amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Dadakoa moa tsy eo foana. Zara raha hitako indray mandeha isam-bolana fa be asa be mihitsy amin'ilay orinasany manana filiale any ivelany. Ary tena kala be ty zipo ty fa leo akosy tena tsara. Mbola miala tsiny kely aloha ela fa ohatra amin'ny mangano any indray ty izy. Miala tsiny akia. Tsy fantatro hoe nisy an'izany ny tantarandry. Tsy manino izany ka fa inona nefa ny tena ho atao any Mba miara-mikorana fotsiny dia misotrosotro sy mihinana eo mba mifaly fa vita aloha ny ady lehibe. Nefa mondry izany toa mbola bety dia aloha ajanona asa janona fa fanaperana koa izany sady tsy haiko koa izay inondry an'izany baiko ny mademoiselle tanteraka izany olona tsy niteraka andry ve aky. na manenay akaiky any azy iziko hoay ito koa hoe nisy efa mijoro manoloana ny fiara-paka sady mikopakopaka sy miandry be ery. Aza manaraka an'izay lazaina io ka. ary manina raha atao any aminay ilay fiarahana amin'ny korana malalaka mantsy ao aminay mokoa aniverserako amin'ny sabotsy dia afaka manao fety sy manasa namana. Zany aleo fety miaraka amin'izy ireo fidata ve anao an'izay randonnée noeritrereto kokory. point isabe zany moko. Resako mademoiselle tanteraka dia ampitaiko eo ny numéro sy ny compte Facebook raha toa efa ny fampizarantsika dia atsoko na andefasako impela. Okay ary Izay fa velony fanaperana. Sirasirindray dépense Tena mba tiako hitaka izao fanaperana izao ka marina tsy lasa falifaly foana ry tato ato izay sady tsy mitaraindavany amin'ilay dadandritsy teo lavantsony na le fety saika tsy natao azy ty mahasomokotra be ry. Nisy ihany mety efa ho avy ary izy izay. Dia ireo namany ho avy eo izany efa fantatry indry daholo le izy koa ange sady fiaraha-mikorana amin'ilay fahavitan'ny baka namana azo antoka daholo izany. Matoky azy mademoiselle tanteraka mino aho fa toa azy ihany ny namany. Mety zareo izany mampanensoana ery izany. Izy tokoa izay
efa nanome toromarika ampiambina tao ambavady mantsy apiditra an'izay tovolahy mitonona anarana hoe fanaperana. Lasa vetivety aloha. Fanaperana? Joyeux anniversaire kila vorary Fanaperana? Ary tonga dia noroanao tamolotra? Tsy tiandringa zany. Tiako be, saingy mangoritsina kely zany Andraso avery kely ary hoe Fanaperana? Ahoana ky malala? Fa maninona tsy nolato izany? Satria za tia andrika ifa manomboka mikorotana azy tsy mahajerikala. Poin zaly ty eo Ary Mandrosoa aloha fa mitazomiko teto ambaravarana fotsiny lahy. Mandrosoa, mipetrapetra. Ery amorom-pisiny tsika manao fety rehefa avy eo fa tsy aloha tonga daholo ny namana vao makany. Dia ifa mbola miboramena ihany kala. Fa ato kosa aloha manoatra marina noho ny lapan'ny avoloha. Na dia mbola tsy tany aza. Rakotra fiara amin'ny parking ato an-tanàna. Ny zaridaina indray dia tena hoe Ambohijato vity Tsiritsiry Krismasy fotsiny sisa dia mendrika andoavam-bola miditra ato. Atsara ny jiriko rety mitsingefaeva ambony lohanay ity Tongosa le mampahita ny anjara-pitiavana ka diso mazava loatra mantsy. Ny fanaka raitra dia raitra. Dia misy vata fitaratra misy trondro izay tsy haiko mazava hoe atao inona ato. Samy oton'le hoe aquarium maminy sady vao haingo. Tena trop be tiltie. Amin'io efa ila hitovy amin'ny aty fiangonana ny salon fotsiny. Tena tafela raha izao amin'izay koa kala vavitokana. Fanaperana? Ahoana ky malala? Variana be ianao. Tonga dia akany amin'ny piscine avy eo atsika sa hiandry ny namana? Aleo aloha miandry andro soldat vao makany aky Efa natorika an'ilay rony ihany ny trasika. Variana nijery an'ireto sary amin'ny rindriny reto dia tsy henoko akory ny tenindre. Very eo andraso atoroko tsirairay. Itsy farany ambony rindritsy dada sy neny. Dia reto izay telo mianaka. Tamin'izaho 10 taona io. Afaka CEPE tamin'io raha tsy diso Dia itsy indray za sy mademoiselle tanteraka. Io vao haingana kely. Dia ry farany sisindry kosa za sy dada ary dada be sy bebe anay. Namangandry zareo tany Chicago izay tamin'io. Toa efa ela izy izay. Efa tany ivelany Efa maromaro ihany firenena efa nalehako. Nenay nandra-masina aza mbola tsy nitsahan'ny tongotray. Efa misy fanomezana kely tiako atolotra indray izay. Zany Akopionge masondre Ao ary fa efa mikipy dia andraso kely fotsiny ametrahako azy. Zay. Sokafa amin'izay. Hoay, toa rojo miendrika sary fo. Sady misy soratra hoe F-facial. Fanaperana sy lavorary. Rojo tokoa fa tsy amin'ilay vrai. Ino mba takatra mibandy aky Saingy mba amin'ilay tsy miofo kosa iny na dia tsy volamina sy volafotsy aza. Misaotra fanaperana. Dia latsaka hatramin'ny ranomasony marina sady mihetsampy ety atratraka izy. Sy hoe fatina rojo fopla kely iny. Tena tampitampiny tsy ampy amin'ity sipity zany. Zao lasa mora babo kely amin'ny zavatra tsy misy dikany. Vao viana ny fantany dia efa lasako sahady ny fondy. Tsy misy isorana ky malala.
Ny vola sy arena ny jiananako ankifa raha fitiavana zao banjo zao ampiedana andry tsara. Tiako mihoatra ny tenako ndrery lavorary aho. Ampitoviako laharana amin'ilay nahitako masoandro mihitsy. Efa mba mahay miresaka toy izany ihany ela ty e. Raha isy ohatra losay baolina ary mbola elanao mitarika hatreto. Ka ataoko ahoana moa akiny tsy alefaka manoloana an'izao hatsaran'izao. Tena lavorary arak'ilay anarandry tokoa ndry. Fanaperanao? Oh, Zaho koa tianao. mamaly an'ilay stanko kiala amin'io. Toy ny any anaty aim-piaina ihany. Rosaray sahady ny baolina. Maromeny izany. Sao dia tokony asiana mafanafana amin'izay ty revitiriny eny e. Maina be ny solda. Tsy mba fanaona eny misotro zava-pisotro misy alikaola rehefa fety ohatr'izao nefa. Aiza. Moa koa mety tsy avela mademoiselle tanteraka koa rehefa tsy ampiditra an'izany ato. Zay indray le tanteraka. Efa hoe tsy niteraka andriny. Efa tsy maninona e. Aleo andeha ny solda sao dia mifisianay koa ny tena tsy reveny. Isy fanaperana koa izany. Andraso ary era aminy aloha e. Voaka ihany amin'izao raha mbola akafanzon-dalana ka. Aiko animba sy anapaka sady ny amintsika mihitsy ty tanteraka reo ty. Tiako loatra kindry dia tsy teo very andry aho. Nefa toa hitako feno sakatsakana sady. Dadanareo moa efa lavitra raha teo ka tsy misy atahorana. Zany hibaiko manontony amindry. Andao ary e. Misy supermarché izay tsy ambonimbony kely atsy. Misy chauffeur afaka manatitra antsika ao. Alefa jereko rery ka. Misaotra mampanotandry ve zao ny anao an'izany. Dry. Ary tsapany ihany ka hoe tsy mazoto ny andeha. Compréhensifa kely izy. Mandeha ary e. Fa afeno rehefa miditra io so hitany a. Eny aky princesse. Fetiko androany dia aleo za daholo ihany namoaka ny vola amin'izay ilaina rehetra. Aka vola vetivety e. D'accord akia. Sady aty koa nga moa misy naniariary maty zakany lalitra aza. Ndao tsakarolery e. Lavrary io? Avy vetivety indry? Ahoana izay mademoiselle tanteraka? Tsaratsara resaka nareo sy fanaperana. Io indray mademoiselle tanteraka. Hita fa mifanakaiky beko. Mikorana sy mandihy daholo ny rehetra fa nareo roa toa makamaka sisiny izany foana. Mba mandinika be koa ianao izany. Mahafinaritra ary velo ny fety e. Ie, milamina tsara daholo ka. Aleo tsy tenena azy mihitsy ilay resaka teo so be teo dia tezitra fanaperana ka. Fa tsy efa tokony ravaina amin'izay ve ki? Efa midimy mantsy izao a. Ka zareo aza mbola ireo mandeha sy mikoran'ireo daholo. Sady hitako toa hafa amin'ireo mpiara-mianatra amindrio ary zareo reto e. Na firesaka, na fitafy tsy ohatran'ilay isa-taona mihitsy. Tsy manino izany fa mademoiselle tanteraka koa izany. Ary tsy manepitra indry ny setry tsigaran'ireo. Ndry asmatika kely io. En plein air dia tsy maninona. Aro aizy ty indry? Reno lazaiko. Aka telefonina kanasary. Kanasary? Ie. Tsy efa zany angamonina nakana mpaka sary matianina io. Ka mba tianao selfie ataoko story. Finy eo anaty posy pataloha indray ao aoriana io. Sandra efa tsy mahay mandainga. Le telefonako anankiray iny ange no mazana tsara ny selfie-any. Iny tavela ao ambony. 12 taona ny akiny nahalalako andry. Haiko foana rehefa lainga ny laza indry aho. Ay mo, andana re.
Misy zavatra tsy azoko mihitsy fa aleo jereko amin'ny vidéo amin'ny caméra de surveillance izay eto mivoaka ao. Na tsy nahita ny ao amin'ny efitranony azy iny, mahita ny ao an-dalantsara. Bonsoir. Ary sambasamba mba ndrava-loha ianao? Bonsoir aky. Ndrava-loha saingy solo-akanjo fotsiny dia andeha hamonjy fiara misakafo anaovan'ny mpiara-mombon'antoka fampahafantarana voka-pikerohany izay. Ay. Fa zao marina aky. Ny anjo amin'ny banky tamin'ny maraina fa nahatakatra plafond ny volana lainy lavrary tamin'ny carte bancaire. Nasaiko nalefa n'izy ireo tamiko moa ny transaction nandritra ny ray volana farany fa tena nanao fandaniana be izy. Inona angano mety antony? Eo indrindritsika izao ry fanaika. Efa elaela ihany any tehiresaka aminao ny momba n'ity raharaha ity fa ianao moa tsy hita lava. Mba mametraka afatra amin'ny assistant anao foana fa tsy haiko raha mba tonga any aminao na tsy. Fina le olany. Ianao tao lava teny fampidirana loatra ka. Miaraka amin'izay bandy tsy lamboty izay lavrary. Tsy vita ny zokiny amatona le bandy fa ohatran'ny ratsy fitondran-tena be koa. Izy tsy mbola tantaran'izany fa tsy mandiso any eritreritro sy ny zavatra hitako. Tsapako ny ova sy tsy azo tenenina nge lavrary tato ato izay. Tsy mahavita manara-maso sy mitaiza azy araka ny tokony ho izy izany ianao. Nefa dia saingy ianao ndraikitra ho aty. Fanaika, raha ny mitaiza sy manoro ny lalana tokony ho izy dia andraikitro sy nanomezako toko teo am-pandevenana ny kasaina reniny. Saingy tsy afaka mibaiko ny fony fanaika. Tsy afaka ny didin'ny fihetseham-pony na handray ny fanapahan-kevitra eo amin'ny toerany. Teneno izy tsy fandray amin'izany tovolaza intsony. Impiry moa no miteny azy fa tsy hainoa izay lazaiko. Ary sao dia mba tsy araka ny eritreretinao kosa izany lehilahy izany. Mifoka sigara be izay izy, kiavin'ila, feno tatouage ny ila tsandriny iray manontolo iny. Fomba firesaka moa dia ila hitady dictionnaire mihitsy andrendray vao mahazo izay tiany lazaina. Matetika makatiana izany saingy ianao tsy atolava dia tsy maharaka ny zava-mitranga mihitsy. Ataoko mba misy tatouage sy mandray zava-pisotro misy alcool koa aza ange indraindray fa izany ve afaka hitsarana ny amiko manontolo ka? Marina tokoa hoe tsy tokony hitsaratsara amin'ny endrika ivelany. Mba tohanao izany koa anie tambolohany. Nezahako ny fafana daholo rehefa everako momba azy. Saingy hitako mibaribary fa tsy mendrika ny lavrary izy. Ary inoko fa vola fotsiny mampanara-body azy etseroa. Efa nahita maso ny lavrary manome vola azy anga ianao ka? Tamin'ilay fety nankalazana 27 taonany iny izao izy nahavita naka vola tsokosoko tany any efitranony mihitsy ny vidianana zava-pisotro misy alcool. Fantany fa tsy azo atao izany ato, hany ka nandainga tamiko izy. Nanontaniako anefa mpiambina teo am-bavahady dia nilaza fa nividy toaka ny voahan'ny zareo. Sady na tsy nanontaniako koa aza, fofo toaka anie izany tato izany tao aorianan'iny fety iny. Ny nandoa tetsy teroa moa tsy lazaiko intsony. Mba fetifety amin'ny samy tanora kosa izany. Ary le mividy iPhone 16 Pro. Ny shopping tsy misy alahadiny, mandeha tsy mandeha roa fa lavrary foana miantoka. Hitako avokoa ireo ticket de caisse any anaty poketrany. Tsy latsaky ny 200 000 ariary isaky ny mandeha. Lazainy fa marary foana amin'ny mamany dia lavrary daholo miantoka ny fanafody fa mitsetra be azy. Tena parasy mpitseritra fotsiny fa tsy tian'ny lavrary akory. Hainy ny fahalemen'ilay zaza dia ararotiny. Zay izany no manazava n'ireo fandaniana miopapan'ireo. Tena miangavy afanaika. Resao izy fa izany manomboka tsy hainontsony. Anga izy? Tsy tratratra matetika izy nanomboka ny nahavitany ny baka. Mbola tsy ao izao izy. Anao shopping miaraka amin'ny namany ny voany teo. Anyeriko dia resaka mangingina tamin'ny chauffeur dia manontany foana hoe aiza izy rehefa mandeha mivoaka ohatran'izao. Dia aiza hoy ny chauffeur? Aiza moa fa miaraka andro fanamperana sy ny firongony. Amin'izay na mandratsy ohatran'ny mpidoroka zava-mahadomelona daholo, tsy vavy tsy lahy. Ay fanamperana ny anaran'ilay bandy? Ie, efa 13 taona izy. Inoko efa nahita sy mahalala zavatra maro. Ny tsika anefa ity zara fa ampitaona sady azo lazainao vao miana mandeha amin'ny resaka fitiavana. Mbola jamba sy tsotra loatra. Izao resahana ihany aloha izy. Raha malalaka kely atsoka ho izy raha tsy tafahonja mianaka.
Ary raha zao ianao miandry azy? Tsy afaka ny tsy hanatrika an'io fampahafantarana androany io ary tanteraka. Ekina ny ain-dehibe ny asanay io. Ary raha bloquenao indray ary ilay carte bancaire? Aleo ary fa tsoko ny banky raha pitsy maraina. Zay fa nao dosy dia solakano sota reto. Masotoa ary. Fanaperana angeho tsy voatery manatitra aty an-trano foana rehefa avy mandehandeha tsika e. Princesse kosa ve dia avelako andeha irery e. Andraso sokafako ny varavarany fiara. Zay natokako andre daholo any aiky ny fotoanako rehetra. Oso, somokotra kely ery izy. Tiako. Misaotra kia. Andao ary ho any an-trano e. Hoay, adinoko any anaty fiara ilay telefonako anankiray. Andraso alaiko akineny e. Aleo alaiko fa ela foana kosa ve. Tonga dia midira fa tsy vahintsony ala. Okay ary. Fantatra ao atrin'ela ny fitiavako anao Fanaika. Saingy ny laviko foana ny ainan'izany, indrindra tao aoriana nahafatesan'ny kasaina. Ary raisiko toy ny zanako na tsy naterako azy lavrary. Tsy mety ho afa ve ny fizotro ny fiainantsika raha nijoro reniny bebe kokoa dia ny tany am-boalohany ianao e. Ary inona zany discussion be manakatra feo fahatelo zany le ty e. Ohatra ny feoan'le tanteraka. Tena fatsy amin'ny tsy prohitsy fa aleo aloha enona. Sady tsy mikatona tsara izany varavarana izany. Oy, io tokoa. Dia izany raha vo izany lahy aminy. Manenjika foana ny eritreritra hatramin'izao e. Satria mifanandrify loatra tamin'ny alalan'ny kasaina ny fitiavako anao ny andro nahafatesany. Onitra izay zany namoizanao ny an-tanoranao ny karakara ny lavrary. Eny Fanaika. Azo amboarina kely izay marina izay mba hakalan'ny lavrary an'ity tanteraka ity. Aloha enona ihany. Na mbola tsy niaraka mihitsy azy dia mahatsiaro meloko amin'ilay namako izay efa nandray antonondrahavavy any tsiriritra amin'ny vadiny. Homamiada nefa ela ny kika azy izay nafeniny angeny nahafaty any kasainy e. Fantatro izany Fanaika. Saingy ny fanandrify loatra ary tsy mbola namela ny eloko izy iny lasa iny. Tanteraka. Tsy mbola niaraka akory angetsika. Okizay kia. Avy. Aza mitomany moa e. Oka le ty e. Tao famihana be. Aleo piana sary aingana aloha. Mba manao paparazzi mbo kely. Vita teo ny aminareo. Nefa tsy vitako akory ty ny andraikitra ny matimatesako. Ny varina any akady izy Fanaika. Mangina kia. Okizay. Efa nasaiko mibloquena ny carte bancaire-ny. Miandry 2.70 ora hoy ny banky dia tsy handeha intsony ny carte iny. Tsy maintsy hangataka fanazavana amin'indry izy avy eo dia afaka hiresaka tsara nareo. Maninona? Nitapahana ny famatsim-bola. Tena mila mihetsika lafantady ho diso pasany afindrafindrao izany a. Fangatsy mba hiresaka aminy ianao ka. Amin'ny fiverenako ny tsaiko. Fa zao aloha tsy maintsy hananga ho an'i New York. Dia roviana miveriny. Miankina amin'ny fivahan'ny olana any e. Malahelo anga. Za malahelo anao a lefitra ihany. Fa ny zanako ve dia tsy mba mampalahelo anao? Tsy misy lavrary hafa ny azonao asolo an'iny e. Matoky anao feno any aminy tanteraka. Fa tsy afaka miandry aloha ny volako fa tsy maintsy mandeha. Bon vol ary. Misaotra. Ary vao maika mahafatifato tanteraka rehefa tsy mitomany intsony. Hanomboka indray ianao a. Dala vonjeo ny vol sao tara eo. Eny araka. Saingy eritrerety ihany ho any teniko a. Mandra-piona ary. Bisou. Sofa azo sary tsara. Ary aleo ampy zamazay. Sady ndeha hanakana ny lavrary tsy hiditra aty am-bova. Forma grave eo ty raha mifampitapo eo izy mianaka.
Ary tondroanao a? Tsy tsaratsara kokoa ve ho any mahita andrio reniny lavrary amin'izay e? Ataovy voalohany iny sady farany a. Impiry amin'ny teny fa isika ho tsy afaka miaraka. Mandala mihitsy ianao mandeha so hanita zavatra eto ka? Aleo akatona moramora aloha ty varavarambe ty dia mody entina mialy eto le patsa fotsy ty. Ary angatsy niditra indray ala. Andao vetivety ankendry hoe rehan-jaridaina e. Misy zavatra asehoko andrizay ke. Zavatra inona? Andao fotsiny aloha fa surprise e. Ay, ndao ary. Bonjour ela, andao midira e. Efa enlanga hoe efa mivaly mibaka. Ay, efa mivaly? Ie, sady efa azo jerena en ligne. Vao nanokatra sity mihitsy aho elana mpanensonnerie io. Mipetraha aloha dia andao jerena aingana. Andao ary. Andriany tsy maintsy afaka e. Za koa inoko fa afaka satria matoko loatra amin'ny fahaizandria. Firy numéro an'la? Andraso fa nalaiko sary le convocation-ko izay. Jereo aloha ny endry fa karoako vetivety le sary. Ndraso ary. Ty fahitako. Io, afaka fanaperana. Sady mention très bien. Arabaina ky malala. Merci. Farobe a. Ao indray ny lahy jerena. Ty le numéro? Aiza, ndraso ary hoe. Io fa afaka koa ela. Mention bien. Oe, arabaina koa ela. Misaotra kia. Milaza ny vaovao amin'ny mademoiselle tanteraka aloha. Andraso vetivety aloha ke. Misy zavatra asehoko andry. Fa misy inona? Io. Jereo. Andriamanitra fa tena mitovy tsy misy valaka amin'izao réaction andry izao no nataoko nahita azy ireo tamin'io. Sendra niditra dia naheno feo hafahafa avy ao amin'ny birao. feo hafahafa inona? Hoana ray izany ny lazako azy e. Teneno. Miaraka e. Miaraka tanteraka sarabainina. Ary noho ny fahafantaran-drabofinareo an'izay no nahafaty azy fa tsy homba miady an'izany. Maninona? Tsy tia andry mihitsy izy no malala. Ny anjaka tokana ato ny tanjony arahatra izay ampakaryn-drabainina. Izy koa no nanery an-drabainina hoe bloqué ny carte bancaire fampiasandry iny. Dia tena tonga hatramin'izany ve? Sarotry inona fa haiko e. Saingy ny ampisaraka antsika ny tetiny. Taoko fa kobondry baribary ny fankalana ireny. Tsy nampoiziko. Ataoko mahita iny androany. Pe tsara velatsia. Mademoiselle tanteraka. Mademoiselle tanteraka. Fa misy inona ki? Tao amin'ny biblioteka tao aho fa inona ny landry a? Maninona ny fahananao lainga foana hatramin'izay? Andraso aloha fa tsy azoko. Inona ny tsy azonao amin'izany e? Noho ny nahafantarany ny ferahanareo sy dataka iny nahafaty azy fa tsy narary izany akory. Maninona tsara? F'iza ny lazan'izany? Tsy vitan'izany fa ny anakaiky any dada mihitsy ny modina ny loranao tena hitaiza. Diso daholo izany ary tena mpandainga sy hampiady antsika ny tanjon'izay ny lazandriana izany. Ay, mandainga izany fanaperana. Miala tsiny fa ohatrany mampifamaly anareo indray ahy. Tena nanenina ny lazan'izany tamindray. Aleoko mihitsy nalala marina ka. 103.4. Tena tsy nampoiziko mademoiselle tanteraka. Ianao izay nitantarako ny tsy ambarateloko rehetra. Tsy misy marina na ny kely aza ho azy izany. Ary naprisika ny dada hibloqué ny carte bancaire-ako. Mbola lafo indray e. Ohatrany hoe volanao ery ilay laninay. Tadio fa piasa ianao no ato fa tsy havanay ary sanatria tsy hosolonin'ny neny velively a. Andraso aloha kia. Diso daholo izany.
eno ia aloha. Tsy mila miainao tsony a mademoiselle tanteraka. Mesora fazatazo tazonina. Malala, aza manao ohatran'izany akia. Olon-dehibe ane kifanazy sady efa toy ny solondreninao izy. Eo dia mody me tsara velatsy eo koa tianao fa misy pilofo aloha izany zavatra dradradradrainao izany. Eo akely ny telefona lahy. Reo, izy reo. Iza hoa. Malala moe, aza miresaka toy izany ho andry. Fa iza naka an'ireo sary reo. Lazao fa tsarinareo sy dada mifanoroka tsy mifamihana indray reo e. Marikoriko ana ny mijery anao azy. Lavrary enoy aloha. Iaino rainga indray Tsy aveladry teny mihitsy ane e. Ela kany fa zao e. Lasa tery loatra ho antsika roa ty trano ty. Fa na ianao no mandeha na za. Leo be anareo sy dada. Zay dia vita ny chocolat. Dia kosa aloha tena mividy ray mahazo ray e. Indray mipalaka dia vita mission anankiroa. Lasy rabaina nipitsika koa ty tanteraka. Za amin'izay no hitondra baolina. Andray kosa kia. Andeha ianao sa za no andeha fa ela be e. Afaka mba miresaka amindry mitokana ve na dia 2 minitra fotsiny aza. Ndao fa naperana namboatra ny entako a. Tsy afaka hiara-iaina amin'ny olona ohatran'io a. Asema radio tiako be. Malakira indray le patsa fotsy ty. Lavrary lavrary a mitony aloha Ay, apelao a. Aza misahirana kifa leo zany andeha. Mino anefa fa tsy mijery ambony zao Andriamanitra ao zao. Antsoa ara misy ilandry hafa eo foana aho andry. Manamboatra ny entako afa zamana. 10 minitra raha ela indrindra dia andao anareo a. Azafady kely ange andehanako any amin'ny efitranoko e. Suspense aloha soratra hiakatra fotsiny kahiny. Bye tanteraka. Dia ahoana? Inona ny antsondria? Tsisy bonjour tsisy bisou akory ve aky. Ka bobo reny voazo rianina. Lasao vao mbola tsy réglé eo anie ny resaka banky fa tonga dia hitsoahako eo teny e. Way, azafady akia. Za koa miasa saina be amin'ilay zandranay marary e. Na ny volan'ilay dokotera nalaina nijery azy aza mbola tsy voaloha. Tena trosan'olona mandendeha ange mibandeha. Ndry nefa dia mbola nakaty ihany izy raha vao miantso. Dia efa nanao ahoana izy? Izy akia. Tsy hay na hanao ahoana fa ny ordonnance reo misy intercalaire be. Nefa nanariary aza dia tsy misy fidianana fanafody. Tena tsy hanatra eny amin'ny anjery manontolo ihany raha zao no mitoka. Tsy maintsy hitady asa hanampiana neny. Fa naperana aza miteny an'izany ka raha mbola eto tsy maintsy maneho fianarana elahy. Kivy aky malala. Aza kivikivy izany mandeha maka vola tsika rehefa avy eo dia vidin'la daholo ny fanafodiny. Anga ny débloquer-ndrabainina indray le karta. Ko aka vola ahoana? Nanao faneny compte bloqué afo ny fahavelony izay tsy azoko tiana raha tsy feno 12 taona. Vaovao mahafaly le ty e. Ay ve? Fa zao ny tena nitsoko an'lahy. Hoe ahoana ki malala? Ny ovaova be ho anto e batako tato ato izay dia nandeha dokotera mihitsy a. Angako ndry marary. Dia maninona ny tsy mba nilaza kia? Fa marary inona ndry? Tsy marary akory ka. Fa be voka fotsiny. Be voka? Tena tsy tanaty sinareo izany dia asa. Tia mihitsy ny valon'ny fitiliana nataoko. Dia ahoana izany? Ahoana moa fa dia miroso izany tsika ako. Tena malaky tapitra loatra kosa ny film maramary asady a. Toa tsy miteny lahy? Tampoka kely fotsiny akily vaovao mahafaly. Saingy fahasahirana ihany e. Sady ahoana ny fianarantsika sy ny sisa.
dia anaika an'izany vera-painareo. sy efa ela koa any tsy miresaka sy tsy mihaino azy izany tsony Fa resao ihany izy ake tsy tsara matsy ny tokantrano tsy voatsodranony ray aman-dreny izany, sady tsy milamina ny saika ake malala, dia aiza zany no anaty bodiondry. Asam Radio. mba endry tokoa ka fanamperany ity dia ahoana izany ny atao? Resaka ka atao vodiondry vodiondry. Resao rabaina dia mirosika efa trany amboalohany any vonona ary tsy mitsoka tidy lehilahy zao. Misaotra fanamperana. Inona ny sorandria amin'izany aditiko ange zany tsy dia mirotsaka indray ny ranomaso. Tia tsy avitra tsony io indray ndry lehibe ranomaso kely. Ranomasom-pifaliana kifa zamanaha. Aza mitomany akifa tsy andao andrizany mihitsy fiainako ange aky nareo mianaka e. Misaotra kia fary be fotsiny afa manan'olo tiana azy anteherana. Efa andeha hiomana kely amin'izay dia mandeha maka an'ilay volontsika. Manday anareo fandrasaka eo te. Lavrary, petraha aloha ianao fa misy resaka ataoko aminao. Ay mba manam-potoana androany. Saingy zaho tsy resaka aminareo sy mademoiselle tanteraka zany intsony. Petraho ahy ianao. Tafapetraka dia inona amin'izay? Fa nambady ahoana moa ianao dia bevoka ahoana koa? Inona amin'izany le tsy mazava? Sady alalana vaiza moa no androahanao any tanteraka. Arova e! Vady kelinareo ve moa tsy ho arovanareo? Hay! Lasa lavitra loatra ianao Lavrary a. Ary iza moa no miteny anao fa azonao ampiasaina le konty napetraka kasaina? Ho an'ny fianaranao angeny nanaovana an'iny e? Nataonareo ihany nafaty an'iny. Volako iny. Zany namelany an'iny dia izay tiako anaovana azy. Dia bevoka ahoana koa moa ianao? Iza ny rainy? Bevoka ako. Iny efa nalefako email iny ny resultat. Ary vady izay sy fanamperana. Iny dada mandray andraikitra fa tsy ohatranao sady mpanetsakitsabady. Mahazo amiko fanoroany eo ianao Lavrary a. Tsy mahazo manambady an'iny zany ianao. Zangana ny tany hevitra dada. Mampilaza fotsiny aho. Ha? Fa azoninona mihitsy ianao ty e. Dia aza manantenana ny ariary avy aty amiko. Ary tsy misy fanamperana mipetraka zany amin'ity trano ity. Efa nilazako ny sécurité ao ambavady fa tsy mahazo midikiditra ty tsony iny. Andray kosa ary dada. Amony tena zany. Isy Lavrary hitanareo zany tsony mantsy veloma mandrakizay. Lavrary! Aleo aho faty rehefa tsy ho vato ny fanamperana e. Lavrary ho aho. Sokafy aho. Lavrary ho aho. Nofinofy akinona avy tandrarantsy. Rehefa miaraka amiko anie tsy manofo zany e. Anatanteraka ny nofinofindry aza no ataoko. So ihany aloha fa teo ny lovana velan'iny e. Zao tsika vonona tsara hitsena zazakely na dia mbola samy tsy miasa aza. Ary mbola afaka manao fianarana ihany koa. Tena nijery ny avenirantsika kosa aloha rabofo namelan'ireo transcompte reo tany amin'ny banky reo a. Zay aloha dia marina e. Zao mba efa miofa le trano eny Ambatobe sy le vilany Zabotsina Mehana. I sosiete hanofa koa le eny Andohalo. Ay. Tsotra loatra neny malala. Ary inoko fa nifankahazo tsara nareo mianaka raha mbola teo izy. Ndry tena mba faniriko mihitsy mba nahalala azy. Mena fa nahaka azy ny zazakelitsika rehefa tonga eo. Mba atolory aho hoe azafady io figo io. Ary maninona moa raha atao hoe kasaina toa azy no atao anarany e? Way, tiako be zany. Aiza aloha zany fioko zany e? Io latsaka eo anelanelan'ny seza sy latabatra io akia. Vao fito volana koa moa mikipiko fa tena ngeza loatra sahady. Manoatra no ireny kambany ireny ty izy. Nefa dia zaza ray ihany.
ila tsy afahetsika akory raha nakatra zavatra. Hitako sahirana mihitsy indray tato zay ka. Ty Misaotra. Ary raha namanga ny fotsiny. Nefa dia tsy maintsy mbola iverina any amin'ny banky sy akany amin'ny siège an'ilay société manofa an'ilay tranontsika eny Andohalo amin'ity herinandro ity. mampanahy mihitsy indray mivezivezy lavo ity ka. Ka amin'ny anaraka moa namelaniny eny andreo dia sonihako foana ihany vao mety amin'ny fifanarahana rehetra. Tena aveloako karakaraiko a. Za lehilahy matanjaka be ve aky ety ihany. Dia nivady aman-janako indray no avezivezy etseroa. Zay andriany efa ay ny ako efa nareo mianaka. Ay, raha izany aza aleo antsoiko ilay avoka dia afindra amin'ny anaran'ilay daholo ny trano, ny compte bancaire sy ny sisa. Tsy anatin'ny fananana ikambanantsika mantsy ireo satria lovako manokana. Aleo velesina mividy amin'ny mafana soa miova hevitra eto indray tia. Alefa tsotsika zao dia zao ihany azy izy. Sahoana? Eny ary, azafady hoe telefonina keo. Tikia. Allô? Maître Rindra? Ay, zary izay fanaperana. Ny andro ity efa ho amin'ny 7 sasany alina. Lasa mody alina foana koa izy tao ao izay. Dada moa tsy tratra an-trano toy ny isan'andro. Hoay, ary ilay dossier médical marina tokony atao photocopie fa ilain'ny assurance. Nondraso avoaka atao amin'ny birao an'i dada fa ato misy imprimante. Dia izay no atao mandra-piandry amin'ny fanaperana ka. Sa ve nidiny dada ny biraony? Toa tsy mba hidiny izany io na tsy eo azy dada satria ao foana fanaovako impression fony mbola teny amin'ny lycée. Io tokoa fa tsy mety fa mikatona fotsiny. Ay, zary izay taratasy. Andraso jereny ry tiroary reto. Ary ino ty valopy ty? Toa soratanan'ny eny. Tena azy io. Tsy mba hadiniko mihitsy mantsy. Ty tiroary ty koa ohatry ny ela tsy nisokatra. Sandra tsy maimbolao be. Raso hoe alaina. Ho an'ny tanteraka. Andraso hoe sokafana. Any tanteraka namako. Mety efa mody any amin'ny mandrakizay vao hitandry ity taratasy ity. Misaotra kina naja ny finamanantsika. Tiako be. Misaotra fa tsy nampiseho ny fitiavan-dry any fanaiko mihitsy ndry. Rehefa vita mariazy zahay. Eny hatramin'izao. Na dia namaivay tao amindry aza ny avim-pitiavana. Henoko tokoa ilay resakareo teo. Fantatrindry fa voavaky ny fanaiky tsinay ny diarindry. Ka izay no nahalalany fa tiandry izy. Tsy tezitra amindry aho ary tsy manana alahelo satria haiko fa nanaja ny finamanantsika fondry. Voanao mamiadana efa sy tady finalina nefa aho tsy misy azo atao intsony ka izay no tsy nilazako taminareo. Naleoko nankamaminy fotoanako sisa hiarahana aminareo. Mety tsy ho tafaresaka intsony isika ka nosoratako ity taratasy ity hitsofako rano anareo sy fanaiky. Ho ray aman-dreniny lavorary rehefa lasa aho. Fantatro fa tiandrito ny zanaka izy ary matoky aho fa ho tonga taizy izy eo anilanareo sy fanaiky. Veloma mandrakizay ka saina. Ilainga daholo izany lazay ny fanaperana tamiko io. Andriamanitro,
dia sanatria ve marina daholo ny ahiany mademoiselle tanteraka hatramin'izay momba azy e. Tato ato mantsy tena niova be izy. Ny fitantanana rehetra efa eo am-pelantanany. Mety izy efa aloha jerena aloha. Bonsoir, ary toa hariva be foana ho ahy ila vao moa dia fa mbola taiza. Fa atao inona nefa izany e? Mbairanga andehanako fa mibahambahana koa ty kibo be anareo ty ka. Fa naperana. Fa maninona ilahy e? Efa ho andro maromaro izay alim-be foana vao mody. Amin'izay mahay mitoka foana nefa mitondra fiara. Tsy raha inona intsony izay mianaka. Aza mandreraka ranga fa mba andehanako. Efa mba vita ve izao ilay inscription any amin'ny université. Amin'ny herinandro ange fetrandro farany e. Za fantatra ela fa tsy afaka mivezivezy be intsony. Aza mamalaka ireo a. Afiza no nilaza aminao fa mieritreritra mbola hianatra. Fa ahoana indray? Ny andranao azy zao vao hisakafo. Sady mila vola anaovana shopping ho an'ny zazakely. Zay indray. Ary vola natao inona moa ilay retrait midangana be nandefa amin'ny banky email-nao? Afangano zavazavaina koa ny mesasiko e. Vadiko ange enao e. Ary no enao nilaza hoe tsy tokony hivezivezy noho ny fitondrana voka no namindrako ny fananako navelaneny tamin'ny anaranao. Satria hoe izay ady anao avokoa. Aiza zao no fatrano ery Andohalo? Efa disy androany. Tranonga. Ary ataonao fahazarana mihitsy kasi tanana tato ato Mbola mba tanako aza ny mikasika anao Sa dakadakako ny tianao. Andray. Efa amin'ny anarako daholo ireo trano lehibe anankiroa reo. Za zany no mandray ny fatramo fa tsy enao. Ary miala ho afa mbamba-andalana. Naperana. Fa ahoana e? Trano lovaniny ange reo e. Ary zany nanolorany andreo. Ay, fa niterena sa ny vozonana ny tananao nanasoniny famindranandreny tamin'ny anarako. Naperana. Fa maninona ny ataonao an'izao? Fa tsy enao ihany ve maimay tamin'io mariazy io e? Hitanao izao dia aninona. Sady afaka ho aiza koa moa e. Ny olona akaiky anao sy aro anao ary moa no alavirinao. Dia reto ny afo be. Fa naperana ho Tsy ilaina mitazitazina io nama fa mbay ekarako any ambony e. Fa naperana moa e. Mba enoy Tena mitady amitsy enao tia. Ohatra iteny. Tena nanao sita be. Efa tao moramora ihany na niseko azy teo. Aleo hijerena. Tena tsy mahatsiaro teny ty lety e. Dia sanona trivy no dia any amin'ny ray sady. Tena aloha hipitsika ka. Tsy nisy nahita raha teo izy teo. Sady tsara sanjila lafa sendra mipalina teknika ny caméra de surveillance. Mena kely fotsiny zala sécurité ao am-bavady dia milamina sera. Dia vita ho azy koa ny divorce ara-dangy le patsafotsy io. Za efa leo moa efa azo koa izay ny laiko. Lavrary, efa matsiaro indri. Mademoiselle tanteraka. Fa aiza dada? Ninjera tamin'ny tohatra indri dia tsy nahatsiaro tena dia natsony Marisy mpanampy niara tonga tamin'ny ambulance moa dia nanaraka indri taty. Fa naperana. Natosany teo amin'ny tohatra. Dia izay ny tsaroko farany. Nga, tsy hitany ankizy. Tsy nody tao an-trano sady tsy tratrantso mihitsy. Izay sy fanaiky raha teo samy tsy nisy nahita ny tranony. Tena mifona mademoiselle tanteraka. Tony aloha kia. Aza mbola miteny betsaka aloha. Fona fa nanendrikendrika fotsiny. Fa ino ny fona indri amiko e?
haiko fa tsy fanenindry daholo eny ireny e. Jamba ny fitiavana sy ny langolango ndry. Marina daholo ny eritreritra rehetra Asema radio tiako be. Tsy avy aminareo sy dada koa na fateneny fa ho mamiatana efa nikika azy ela. Tsy mitasona lahelo aminao zany neny. Tia miasa ny tambaranareo sy dada taorinina fatesany. Fataiza daholo ny nalalandrian'izany. Misy taratasy navelany eny ho anao ompirao any dada. Sendranao impression any jery tiroarany nahita azy. Fona mademoiselle tanteraka. Okizay akia. Tsy mba niazona lahelo tamindry ange ahy. Manginy zany zanako izany fa vao mainka marary eo. Inona izao mbola tsy azo azondry? Marary ankipoko. Afaka minitra vitsy dia hiasa ilay fanafody nataon'ny dokotera teo raha ny filazany. Tohizako ary aloha ny fitatarany. Indrindra teo koa mbola tsy tokony hiresaka be. Aleo mihaino fotsiny. Izany a? Eny ary. Dia izay kia maheresy ndry. Iny dadanareo fa tonga. Dia jery zavatra any amin'ny kafetaria aloha. Izay fa courage pisikely a. Dada. Ny zanako. Fona dada. Tsy avy aminareo kaina fateneny. Dada kino mifona amindry a. Mifona fizova mahatsiaro andry. Fataiza foana nefa dada. Nangeta ambony lakana foana hatramin'izay. Manandray nefa tsy nahatsapa amin'ny fihahiny akory. Ho foana amin'izay dada manomboka saozany sombinaiko izany. Honeran'ny dada daholo ireny fotoana tsy nirarahiny dadandry ireny. Hanova inona akory nefa izany? Nahoana ianao no miteny an'izany? Ka ny zanako nesorina ngazo averina tsony. Sahy dada mamerina an'ilay zanako tsy azo. Razoko naverina kina ataoko. Ary nanamozako ny amiko rehetra aza. Nataoko raha izay mahasambatra ny zanako. Saingy tsy misy azo atao tsony lavrary. Manina nefa ny andry avoadony dada vao maneho fitiavany. Fantatry dada tsara fa tsy ny vola mankarena ny tsy ampy tamiko. Variana loatra tamin'ny asa lavrary dia tsy nahatsiaro hoe mananjanaka mila fitiavana sy tambitamby ahy. No heveriko feno ny filana arabola fotsiny izany rehetra izany. Mifona modady ahy. Mamela ny heloko vendry. Dada. Hoe foana amin'izay ve dada rehefa aniverserako. Mba ho afaka resahako ny tsy ambarateloko rehetra. Eny sombinaiko aho. Rehefa marariko ve aty karakarainy dada ohatry nataony mademoiselle tanteraka ireny amin'izay. Eny akizanako aho. Anam-potoana ho amin'izay ve dada fa tsy ny assistant any dada tsony mamelakafatra rehefa misy tiako lazaina. Mba azoko hitantarana ny tontolo androko isan-kariva. Eny lavrary. Ho foana amin'izay dada ho andry. Tsapako avokoa ny fahadisoako. Ary noho ny fahabangako teo amin'ny fiainandry no nahatonga andriny atsapo teny amin'ny olo tsy fantatra. Satria nahimodina ny fitiavana izy. Ny haino afoana koa dia no heveriko tena tia ka hameno mibanga tato amiko. Efa lasaka izany. Dada vaovao zao no manoloana andry. Izany a? Dada. Mba afaka fihinao mafy ve? Avisany sombinako izany. Azo ndry resahana foana dada manomboko izao. Vonina iaino andry foana. Ao fafako ny ranomasony dada. Manome toky andry dada fa hiova manomboka androany. Hijanona ty foana izay sy tanteraka mandrapodindry. Dia nanapa-kevitra ny naka congé koa. Tsy voafetra fa mandra-pahasalama andry tsara. Misaotra dada. Tiako be dada. Dada koa tena tia loatra andry.
mandrazoko ela be ela. Mbola nresaka tamin'ny médecin chef koa dia elaela kely. Zahay lavrary sy ny fanontaniana izay. Hatrany amin'ny première année ka hatramin'izao tsy miova mihitsy. Ka hita amin'ny Mateo ity. Mm. Misy marary tsy nampatory anay izay mihitsy ilay sy alina. Tranga mbola tsy hitako izy io nandritra an'izay internat izay. Hany ka tsy maintsy nanontaniako azy. Tena ahitana kabetsaka ao amin'ny urgence ao an. Zany e. Ie. Zakisa aloha mba milamindamo ao amin'ny ORL ao e. Zazakely napiditra tsy asisa tany natioriny izay no nentin'ny ray aman-dreniny tao tao aorianan'izay avy ny sakafo hariva. Dia nilamindamo ny alina fa tsy nisy marary mihitsy. Kosa. Ohatrany tsy miheno ilay sy hoe lasa mpitsabo ihany. Sady mazor de promotion. Andao amin'izay aloha tsika ody e. Anatitra ny ry ody moa zany e. Tsy manaiky mihitsy ela raha tsy manatitra foana. Fafinaretako akino mitavatafa amindry Nefa dia tsy azo atao no miresaka amin'ny mpamily. Ka tsy mpamily fa ny namandry akaikiko. Ndao ary. Ary ahoana ihany ao ilay zavatra nyteneniko andry iny e. Le hoe Mateo Tity avy. Ie. Tsy mahafantatra ny tantarako marina elahy dia milaza ty azy vonona ny ampakatra. Fangandry manafinjavatra amiko ka. Ataon'ilay inona moa vehivavy efa ny sara-bady sy tsy afaka miteraka tsony. Angandry efa manambady. Hitany lafa ny ova endrika tampoka elahy. Efa nijanona tampoka ihany elahy dia eno fa ho tantaraiko amin'ny Tsipria ny zavatra niainako. Maureen Utero ilay zanako dia voatery nodidina taorian'io fianjerako tamin'ny tohatra io. Hémorragie be hoy mademoiselle tanteraka ny tantara tamiko satria nanao déchirure placentaire ary voatery noesorina ny tranon'ny zanako fitsinjovana ny haiko. Enjany izany. Fa naperana moa tsy tiantsony. Ny tranony tsy mbola nambarany ahy. Fa ny taratasy fiantsoana ho any amin'ny fitsarana no nisy nanatitra tany an-trano. Napiditra divorce izy. Izay tokoa. Dia tsy nitory ve nareo? Kambe mbola ifandrirarira taminy. Moa koa tsy nisy profy mazava dia teny amin'ny fitsarana ny onanay farana. Tsy nangataka ontra na ny kely aza. Nataoko ontra goavana ny fahavitan'ny fisaraha-panambadiana ara-dalàna. Dia tao aoriana io zany ry vao niverina nianatra. Nakarivotra tany amin'ny dadabe sy bebeako tany Chicago izay sy dada ary mademoiselle tanteraka taoriana. 103.4. Niverina tan-drazana izay dia tapa-kevitra hanomboka fianarana ambony amin'izay. Izay zany nampisy elanela taona antsika. Vao afaka baka mantsy aho dia nanao fianarana. Izay tokoa. Tsapako mifanakaiky be izay sy dada taoriana io sedra goavana io. Tsy te hanalavitra azy aloha dia naleoko teto Madagasikara ihany nianatra fa ny spécialisation vao makany ivelany. Tena manana herin-tsaina ihany alohandrika. Ny herin-tsaina teo ihany fa ny fanohanana sy ny fitiavana naseho an'i dada sy mademoiselle tanteraka ny tena hery lehibe no entiko niady sy nanondray ny fiainako. Dia inona ny ela zandry fa tsy ho tiako ny rira nahalala an'izany aho. Efa hatramin'ny 5e année ty ihany lahy. Saingy matahotra Mateo tia. Tsy afaka nomety taranaka ny langy aho e. Sao dia mba tsy dokotera lavorary azy io fa olo-kafa. Tsy mahatadidy lesona. Fa ahoana ka? Tsy hystérectomie avec anexectomie ny nataondry e. Izany hoe mbola afaka manao GPA. Gestation pour autrui ve na ilay antsoiny maro hoe mère porteuse? Ieko. Fécondation in vitro. Procréation médicalement assistée. Haiko ange izany e. Gynécologie obstétrique en 6e année. Nandalo tao an-tsaiko koa io tamin'ny nanao stage gynéco tao Befela. Fa tsy ny firenena rehetra no efa manaiky an'io. Sady mila fanaraha-maso be ny PMA hoy professeur. Izay koa aloha e. Tadidiko fa io mihitsy ny examen klinikako tamin'izany. Fa na izany aza ke
FM radio tiako be. Ho ataontsika novary zavatra ve izany a? Manay ama teo tia. Ahoana hoy ireo ray aman-drenao raha fantany fa tsy afaka hanome taranaka azy ty finantovaviny? Fa nga zany ho lazaina azy ireo ka? Tsy afaka nafina an'izany ela Mateo tia. Ho hita foana io tsinona na ho ela na ho aingana. Dia mandra-pahoviana zany no angetahetam-bolon-lakana foana. Rehefa vonona ilay ilaza mazava amin'ny ray aman-dreny lany zava-misy rehetra ka manaiky ahy izy ireo, toy ny anekeny lany lasako, dia antsoy aho fa vonona foana. Araka ny efa nambarako teo dia manam-pitiavana ny lahy koa. Tiako loatra kindria. Lahy koa nge tiako e. Saingy tsy afaka nirositsika raha tsy izay. Eny ary, ilazako izy ireo. Ary ndao amin'izay andeha odika. Tsy asiana coup de frein intsony azafady raha mety nga mpamily. Eny dokotera. Fijery olona aiza zay dokotera e. Aza mitabataba raha misea. Tsy hitanao anga io soratra io. Hôpitaly ange ty e. Fa naperana. Lavrary. Izany dokotera ato mila vonjin-dreniko e. Zay vao nandaitra ny firarianao azy arary 10 taona lasa. Aza mandatsare. Izany dokotera afaka mandray marary ato fa tena vonjena nety e. Zany dokotera mpiandry raharaha ato ka. Tsy misy dokotera hafa ankoatranao nga? Misy karavany medikala karakarain'ny ministera ny fahasalamana dia lasany daholo ny dokotera namako fa zarery ny gardato. Io varavarana nidiranao io ihany no ivoanao raha tsy tianao zako ny reninao. Andraso aloha e. Mila fitsaboana faran'izay aingana re izy fa mibazao re azafady indrindra. Infirmière, amoay broncar io marary io azafady dia ampidiro aingana amin'ny salle d'observation. Miandra io vetivety ianao fa tsy azo idiran'olo-kafa ankoatra ny mpiasa amin'ny fahasalamana sy ny marary atsy a. Eny ary. Dix-huit 14 ny tension any. Efa mpiakatra tositra toy izany anga izy io? Dia manao izy io? Mbola tahorana aloha e. Reto misy fanafody ilaina maika aloha. Reto vidinao atsy ambany dia aterina ty izao dia n'izao ihany. Ty kosa jerenao any amin'ny farmasia fa tsy misy ato. Ty farany ty ny tena iankina ny NDB ny fa ataovy izay ahazoana azy faran'izay aingana dia atero aty androany ihany. Eny ary. Tsemboka be ianao fa maninona n'izao vao tonga efa omaly ange ny fanafody iny nasaiko naterina e. Tena vizana be taizany tsy tongako. Tsy misy ny aiza na izy fanafody io. Niteteziko daholo raha mbola mety ho farmasia na fivarotam-panafody eto Antananarivo. Nasesiko nijerena daholo rehefa farmasia dia gardal tontolo. Dia tsy tompona andraikitra amin'izay mety hitra angamina raha izany. Efa nanao izay azoko natao tsinona. Saingy tara loatra ianao. Asay vosolon'ny dokotera ho nytao amin'ny farmasia fa saripady be io fanafody io ka tsy afaka hanova ordonnance izy ireo. Io ihany nefa no ahavonjany reninao. Lazain'izy ireo fa tsy ampiasaina sady tsy misy mamokatra intsony aza ny hono io fanafody io e. Miangavy mola avrary ahy. Ifonako daholo ny ratsy vitako taminao. Mandoalika eto anatrehana mihitsy ahy. Mba vonjendreniko fa tsy manana afa-tsisy ane ahy. La tokana sady efa kamboty ray. Mifona re. Tena mitalao ahy. Tsy azo hitabatabana ato fa aleony tokotany ianao raha hita rena sy tomany. Dia vitandrive ny taza-potsiny azy nefa sa nanao ratsy tamotry.
toy izao ataonao izao mihitsy ary nandohalika teo anatrehanao mba tsy handozanao asy hanomezanao ny volako. Tadidinao le zananaraka anao avy aoriana. Niazona anao mba hiaino kely fotsiny satria tany aminao ny fanalahidin'ny fahasambarako. Tadidy. Asema radio tiako be. Dia maliny raha tsy vitako fe ianao satria any aminao indray ny fanalahidin'ny ainy reniko androany. Tsaronao ve aloha izany rehetra izany e? Tsaroko tokoa akia. Ary mifona sy mangatam-pamelana aminao ankehitriny. Natosika ao ary ny laozanao fa tsy mba nivonjenao akory nefa raha vao vonjy taloha kely fotsiny mety tsy nihitatra be le fahaverezan-dra. Mifona moa akia. Lehilaviko ny faladiandry mba tsabony reniko. Marary le mamoy olona kaiky. Marary kay rehefa tsapa manalavitra ny olona ty. Dia ohatr'izao le nalavirinao tamin'ny dada sy mademoiselle tanteraka ireny. Mifona moa kia. Onerako daholo ny fanananao sy ny volanao nampiasaiko tamin'ny tsirara fambavon'izay moa kineny. Efa nafoko daholo ireny ka. Mahasoava hoy taminao teny amin'ny fitsarana foninao farany sika 10 taona lasa izay. Fa tiako tsapanao fotsiny ngidiny kapoaka nampisotronao Dia ahoana izany amin'eny. Fonjy moa izy lavrary. Ifonako daholo ny raha tsy vitako moa Fanafody efa tsy misy sady tsy misy mamokatra intsony tokoa iny nasaiko ny tadiavinao iny. Moa koa tsy ilaina akory. Dia ahoana izany eny? Efa tsy misy atahorana ny amin'reninao Raha nisy kely dia tapaka lalandra izy fa soa ihany fa nahazo fitsaboana ara-potoana. Nataoko ara-dalàna tokoa ny asako amin'ny mampitsabo ary efa nomeko ny fanafody sahaza azy izy. Novidiako daholo izay nalainy rehetra nandritry ny alina. Tsaratsara mihinana anti-hypertenseur tsy tapaka izy. Saingy mamonjey aloha spesialista. Misaotra indrindra kia. Tsy voavaliko izao ataondry azo ao. Ary mitsangana teo. Efa tonga ao ny dokotera mpisolo Efa vita ny passation ka ny amindray ianao manontany momba ny neninareo. Tena misaotra indrindra kia. Misaotra fa tsy mba namaly ny raha tsy vitako indry. Izay fa sasa miandry ihany olo tiako. Veloma ianao. Arabaina ky pisikely ny dada. Arabainareo roa dia maharetatra amin'ny farany izany zanako izany. Tsara loatra tsy androandroany ty reto Arabainareo roa. Misaotra mademoiselle tanteraka. Efa madame Rakoto malalaka moa dia maman anay ihany koa. Arabaina koa nareo. Dia samy arabaina zany tsika Tsara kosa aloha le hevitra lavrary hoe atambatra andro iray mariazy tsika Eny aky. Tonga dia fety rososiny. Faly loatra raka izy. Zaho koa faly be mihitsy. Samy mariazy fandroanao nareo mianaka tokoa moa zany zao an'izao. Tiako be. Mariazy fandroany tokoa na ho an'ny dada izay nampiakatra ny mademoiselle tanteraka na ho azy izay nampakarinao. Raha tsy ny taratasy hitandriny any ery lavrary tsy mba nanaiky azany izy. Lavrary keo aza moa dia dada sy ny any mivantana mihitsy ny lobava taminy fa manaiky ny lazany vao ny teny eny izy. Neteza kosinareo amin'ny toeranay mianaka Eno ary maman. Raikitra amin'izay tia ny ouverture fa andao aloha sina saritsika efa mianaka mialohan'ny andokafana ny dia Andao are, mipaka sary raha teo efa vonona. Mangetaeta ambony lakana. Nosoratany Izira Solaris. Novelomy ny ary mampionona sy nanja. Niaraka tamin'ny Ralala, Nofy ary Christophe Rabearmanana. Nandray feo sy nanatontosa. Nanja Razafindrakoto. Nandrindra ara teknika. Aro.